fa ny andininy fahinana ambin'ny-polo koa amin'ny constitution dia milaza fa ny programme de mise en œuvre dia hoentina ary tapahana eo anivony conseil de gouvernement. Isika rehetrarehetra mahafantatra fa tsy misy gouvernement hatramintsika amin'ny teny zao afa-tsy ny lohan'ny gouvernement ihany dia ny prime ministre. Ny ministre rehetra dia nametra-pialana daholo démissionnaire ny anaran'izay. Ny zavatra natao nefa dia voalazany lalam-panorenana mazava tsara fa tapahina eo anivony conseil de gouvernement ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État. Ary indray avy eo no hoentina eo amin'ny conseil des ministres dia conseil des ministres koa tsy misy koa fa pokaty satria tsy misy ministre ihany koa zany. Conseil na inona zany nanapaka an'ity programme de mise en œuvre ity. Tsy misy ninina na conseil de gouvernement na conseil des ministres tsy misy ministre fa ministre tsy efa démissionnaire efa nametra-pialana daholo zany. Fa ny tena zava-doza ao anatin'izay dia izao. Samy nahitsitsika omaly fa miantso ny fivoriana ny fifidianana ben'ny tanàna raha raika ambin'ny folo ny volana décembre kanefa ny prime ministre nangataka tamin'iseny ny anemorana ny daty anaovana ny communal dia nangataka izy hoe nisy cas de force majeure anankiroa ny antony anemorana nangatana izany fanemorana fifidianana communal zany dia ny voalohany dia hoe satria vao manomboka ny mandature na ny législature na isondavam-bahoaka dia ny faharoa hoe noho ny tsy fisiny hoe formation de gouvernement. Izany hoe motif ana cas de force majeure nentina teo anivon'ny conseil d'état nentin'ny CENI teo amin'ny conseil d'état ary ny conseil d'état dia namoaka an'izay hoe tena cas de force majeure tokoa ny tsy fisiny ny fananganana ny gouvernement zany ka anemorana an'le fifidianana communal. Fa maninona ny raha androany zay aim-pirenena programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État no tereniko matahotra an'izao fotsiny manitsakitsaka ny lalam-panorenana manitsakitsaka ny lalàna ny zavatra voalaza ny lalàna tereko masaka fotsiny ohatran'izao fa zavatra izay indehibe tsy expédition en affaires courantes zany programme de mise en œuvre zany.